dia ampitomboana amintsika rehetra rehefa malala ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy Tompo. Iainantsika Fjkm manoloa hevitra hoe mihavana amin'ny Tompo. Ary tsy fifanindrin-javatra akory raha toka ao anatin'izao volana Jona izao no hoe akatoko ny fahaleovantena, fahatsiarona 70 taona ny fahaleovantena no asaina mihavana isika. Sara vao marian'izany hoe 70 zany, ary isika betsaka ny resaka isa ho resahana amin'ity toriteny ity ravana malala. Raha miresaka 70 zany zao ny aiko amin'ny Baiboly dia zao 70 taona mibaby tamin'ny Babilôna ny zanak'Israely, mba mino zany fa afaka 10 taona dia mba ho afaka tanteraka amin'ny fahababon'ny Satana izao fireneny zao mba hiverina amin'ny tany izay nampanantenain'Andriamanitra antsika isika indrindra isika firenena malagasy. Mitodika ao aminareo ankizy tanora aloha ety am-piandohana. Ny hiran'iraintsika teo 77 talohan'ny vaky teny, ny andinin'ny fahatelo dia milaza amintsika manao hoe arao ny lalàna mba hiadananao. Dia mifanaraka tsara amin'ny Zakaria 7:12 tapany faharoa hoe mitsara marina, eny mitsara tonga fiadanana ao am-bavadinareo. Ny anapiko anareo tanora sy ankizy amin'ny firananareo any mba niainako zany tamin'ny fahatanorako, isaky misy hira mifanaraka amin'ny soratra masina dia nisoratako ao anatin'iny firana iny hoe ohatra zany eo amin'ny firana 77:17 dia apetraka eo ilay Zakaria 7:12. Indrisy moa ny hafa amin'ny firana nisy an'izay fofeny mihitsy nisy nangalatra na asoa ilay mpangalatra satria nahoana reko ny ako mitatyariana satria nisy olona nahy be zay tsy haina ny vidiny le Baiboly sy firanako tamin'izay fotoana izay fa isaorako ny Tompo fa tafita ny afatra fa isaky ny mandeha mamangy olona any atuliara any dia misy tonga dia mahay be vao manokatra firana fotsiny inona ny iratianao mantsele marary dia mahay soratra masina izy. Manampy anao zany ry ankizy sy tanora. Anio sika riavana dia hifantoka kely amin'ny bokin'ny Koritiana izay perikopany vakina teo, Koritiana faharoa 2:17 andin'ny Fjkm ka hatramin'ny 4:20. Ny bokin'ny Koritiana moa dia taratasy nosoratan'ny Apôstôly Paoly. Indroa taona no nandefasan'ny Apôstôly Paoly afatra ho amponina tao Korinto. Tamin'ny voalohany izy dia nandefa afatra mahakasika ny atao hoe fitondran-tena Kristiana, indrindra manoloana an'ilay atao hoe Afrodita, andriamanitry ny fitiavana izay nanome lanja manokana ny firaisana ara-nofo. Rehefa nalefa ny taratasy, vaovao ratsy vao maina niverina fa tsy nandamina ny olana teo anivon'ny Fiangonana Kristiana fa vao maika ara somary ny korotana, ka dia nanapa-kevitra mihitsy ny Apôstôly Paoly ho an'ny Korinto, ary indro izy manoratra taratasy hentitra amin'ity Koritiana faharoa ity, ary indrindra ty famaranany ny Koritiana faharoa ity natao hoe taratasy hentitra sady natao an-dranomaso izany taratasy zany fepetra manoloana ny korotana ny raisin'ny Apôstôly Paoly. Any zany dia efa misy afatra sady riavana malala manao hoe misy tokoa indraindray eritreretintsika hoe ohatr'izao no fanapa-kevitra vakina ny ampiangonana vao me indraindray mampikorotana, satria misy olona tsy manaiky fandaminana mihitsy. Misy olona raha moa miteny hoe zay anisan'ny mpandamina nefa izy mihitsy tsy mety alamina. Ndao raisintsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity Koritiana faharoa mamarana ny Apôstôly nosoratan'ny Apôstôly Paoly ho an'ny Korinto ity, ka andraisantsika lohateny hoe MIEZAHA FA HANDRAY. Raha miteny izany isika MIEZAHA FA HANDRAY le zavatra ho raisiny efa vonona ary efa noraisiny, tsy hoe miezah mba handray. Raha ohatra hoe miezah mba handray ezaka ianao dia rehefa avy eo ianao mahazo, fa eto zany efa raisina, efa noraisina fa takiany Tompo ianao hanana ezaka manokana mba ahafahanao mitohy ny fandraisanao ny fahasoavan'Andriamanitra. Voalohany ary ao anatin'izany MIEZAHA FA HANDRAY zany dia ezaka. Ny ezaka dia fampaherezana sy fampirisihina. Koritiana faharoa 2:17 ny andinin'ny Fjkm tapany voalohany. Zao avy ny ao farany rahalahy miaraka amiko ianareo, farany rahalahy mifalia aoka ho tanteraka ianareo mandraisa ny fampiononana
miraisa saina, mihavana. Reo dimy reo ry havana malala no esaka izay atao haventsika hoe mifalia, aoka ho tanteraka, mandraisa fampiononana, miraisa saina, mihavana. Reo no atao hoe mifampahery sy mifampirisika. Efa noresantsika tamin'ny farany hoe ny mifalia iny 7:30 no miverina ao amin'ny baiboly. Noho izany, raha kotianao isam-bolana 30 andro ny ray volana, isan'andro zany ianao mihoatra kely tokony hifaly foana. Ary zay ny ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mifalia mandrakariva. Filipianina 4:4, Tesalonianina 5:4, ampiherezina ny olona ho faly mandrakariva ao amin'ny tompo, tahaka an'ilay salamo hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko andeha isika ho any atramin'i Jehova. Tsy ampy an'io isika protestant mahaiza mifaly eo anatren'Andriamanitra. Faharoa, aoka ho tanteraka ianareo. Io le parfait, izay tsy todin'ny olona. Zay mahatonga anazy hoe indimy ao amin'ny baiboly. Raha ohatra ka tononona hoe indimy, ao anatin'ny herinandro firy ny andro, firy andro ny herinandro tompoko? Impito. Dia ao anatin'ny dimy zany ianao tokony mba haninona? Tokony mba ho parfait. Fa tsy ho todintsika zany le herinandro hoe parfait foana. Fa iezakitsika, zay midika hoe indimy, iezakitsika mba ho tanteraka isan'andro. Fa ny dimy zany aloha ara-tsoratra masina dia mety ho tratsatsika tsara. Torohevi-pivavahana izany ry havana malala mba hatanteraka atsika ao anatrehan'Andriamanitra. Fahatelo, mandraisa ny fampiononana. Impiry moa zany ao amin'ny baiboly zany fampiononana zany? 12 mandray fampiononana. Firy ora moa ny ray andro ry havana malala? 4 mandray fampiononana. Adiny 12 zany ianao fa ny adiny 2 ihany ny maninona no tsy handray fampiononana. Iezaka zany ianao mahazo, nahoana ianao tsy mba hampionona ny hafa. Ary zany mahatonga antsika isaky ny mare vonany amin'ny hafa tokony hatrany hifanohana amin'ireny namantsika ireny, izay le fampirisihana amin'ny fifanohanana 22 heures sur 24 heures farafahakeliny. Manaraka faefatra, miraisa saina. Impiry tompoko izy ao amin'ny baiboly? Intelo. Tahaka ny sakafo intelo isan'andro ry havana malala. Sakafo intelo isan'andro, miraisa saina. Tedavy mitompo amintsika mihitsy zany firaisan-tsaina zany. Antso amin'ny fampihavanana fiombonan'ny samy kristianina, akoatra ny eto amin'ity perikopy ity zany, dia hita zany eny amin'ny Romanina 12, andiny 2, Petera 1, 7, andiny 9, teny mihitsy hoe miraisa saina. Ary ny fahadimy dia hoe mihavana. Lay tena teny hoe mihavana indimy ao amin'ny baiboly. Matio 5:5, Marka 5:7, Korintiana 2:5, Tesalonianina 1:5, andiny 7:10. Ny indimy kosa eto ry havana malala dia tahaka ny vavaky Daniela, indimy isan'andro mitodika any Jerosalema. Zay ny ampiasaintsika n'ilay isa 5 ka ifamatotra tsara amin'ny firaisan-tsaina. Ny fihavanana zany ry havana malala dia tahaka ny mihitsy hoe iainana isan'andro tsy tapaka. Manamafy an'izany ange ny ezaka ho amin'ny fifampaherezana ao amin'ny Zakaria 9, andiny 7:12 izay voavaky teo e. Zao ny zavatra ataonareo, samy miteniny marina amin'ny namany avy, mitsara marina, eny mitsara tonga fiadanana ao ambavadinareo, ary aza mieritreritra ao am-ponareo anisy ratsy ny namanareo ianareo, ary aza ty fianitsy to, fa izany rehetra zany dia halako hoy Jehova. No dia avy any am-pahababona ny zanak'Israely, natao izay hirindrany fiainam-pihavanany rehetra, samy anao ny marina amin'ny namany avy. Niaraka teto mifanirenina indray ny tempoly izay nisy sakana ka nijanona ny asa nandritry ny 12 taona. Inona moa tia no tenenina amin'izany? Misy ezaka atao ry havana malala, akoatra ny fanorenana ny trano tsirairay, ny ombonana ny fanaovana ny tempoly. Tsika zao eo mpanaovana ny tempoly
nisy tokoa ny sakana nyjanona zany asany ay ara-tsoratra masina le nijanona zao zany tsika zao anana ezaka ho ifaly manao an'izany ho tanteraka mandray fampiononana amin'ray saina miavana manao an'izany asan'Andriamanitra rehetra zany ary manaprofo zany ny matitoko 5:20 hoe mafy le izy fa ilaina fanatanterahana zao le teny a mihavana faingana amin'ilay mananady aminao raha mbola miaradi anao raha mbola miaradi aminy ianao fa andreo lay mananady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara ary mpitsara kosa anolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao hatramin'ny maizina ianao mihavana ry havana malala tafiditra amin'ny lalam-panorenany fanjakan'ny lanitra kolokoloeny zany fihavanany zany miampy hoe tanterao vitrano aingana fa misy sazy ho atsika ratsy mahavita an'izany mafy zany fa ilaina fifanoanana mba hahafahantsika miaraka mandova tokoa ny fanjakan'ny lanitra arak'izany ny fampiarana azy 5/5 ny fampaharezana omenantsika zay le 5 teo a fa nanotanterana sy fananarana mba hiavana tanteraka niezaka dia zao misy famaizana ho anao raha vao tsisy miavana ianao didy io ka tsy maintsy tanterahana ampitiavana ary zay tsy miavana sy mifampahery tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny fanjakan'ny lanitra tsy maintsy olona mifankaty vao tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra koa izay ara-noezaka inona kosa le raisina dia fampanantenana sy fitsofan-drano zao le izy ny 1:20 tapany faharoa ny 1:12 fahatelo-mbinifolo ary ny 1:4 ary Andriamanitry ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo mifanaovana veloma amin'ny fanoroana masina ny olona masina rehetra manao velomanareo ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy fitiavan'Andriamanitra ary mifiraisana amin'ny fanahy masina inona ary no lazaina amin'ity fampanantenana sy fitrofan-drano ity voalohany oroka ao anatin'ilay mafy amin'ny confinement mihitsy ty hoe ny firaisan-tanana raha tsy azo ataoko ahoana ny fanoroka fa zay no ny avatr'Andriamanitra ny dikany hoe oroka dia faneho-pihavanana sy fifankatiavana mifamatotra tsara dia miteny mihitsy hoe fanoroana masina zay iny efatra miverina ao amin'ny tenin'Andriamanitra za tsy ilazany dikany hoe inona le efatra eto fa ny zavatra misy dia zao fomba kristianina manokana araka ny Paoly anaporofony fa ny tena kristianina dia miavana sy mifamatotra tsara hita izany Korintana voalohany 2:20 Romana 2:20 ary ny Tesaloniana 5:20 eto zany ry havana malala ny atao hoe fifampanantenan'ny samy kristianina tononona hoe olo masina ifamatotra tsara sy maharitra amin'ny tena fihavanana miaina amin'ny atao hoe fifanoroana masina izay tokony iainantsika tsy manatanteraka isika noho ny antony ara-pahasalamana fa ataovy am-po zany ataovy an-tsainy zany fifanoroana masina zany mariky mahatena mpiavana mifankaty mifamatotra tsara ny samy zanak'Andriamanitra fa ny faharoa amin'ity raisiny ity ry havana dia nitsodrano fiadanana avy amin'ilay trinité ray zanaka ary fanahy masina ino no tena fiadanana io dia fiadanana ho fihavanana iteny fototra dia mandika azy ireo mitovy fiadanana ihany natao hoe fihavanana dia raha ohatra zany tsorona le fomba fiteny amin'ity Korinto faharoa ity dia hoe nitsodrano dia ilay Andriamanitra ray mitondra amin'ny fitiavana ilay Jesosy Kristy zanaka manolotra fahasoavana ary ny fanahy masina mamehery mampiray mino arak'izany fanoroana masina ny ampitsodrano raha atao fietsika dia ahoana sady tsofina ny rano no manenona le fanao ny ankizy sady mitsodrano zany zao tokony iainantsika raha amin'izao confinement izao fiainam-piadanana efa nampanantenaina ny kristianina natolotra tamin'ny tsodrano ary iainana sy fahamatorany sampino mandrakizay amantanana any an-danitra ny Zakaria 4:4 sy 10 manamafy an'izany tsara mihitsy hoe fa izao no lazainy Jehovah tompony maro toy ny sainako aho tonga loza aminareo tamina pahatezeran-drazanareo aho i Jehovah tompony maro ka tsy hanenina aho
dia toy izany kosa no isainako anisy soany Jerosalema sy taranak'ijoza amin'izao andro izao. Aza matahotra ianareo. Dikan'izany hitsahatra ny ratsy. Jehova mandray an-tanana ny fiainan'ny olona ka misaitsaina ny anao soatrany ko mitaky fitondran-tena feno fihavanana amin'ireo izy. Fiarahamonina anjakan'ny fiadanana. Dia mbola manaporofo izany Matthieu 5:5-20 izay karazana fampitandremana. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianareo ary mbaram-pandohanareo mivaravahity farany indrindra. Tsy azo atao ry havana amin'ny tarejetra. Raha misy zavatra tokony ho azonao nefa lozanao amin'ny tarejetra, fototra. Be dia be ngany fa milaza fa zanak'Andriamanitra fa amin'ny tarejetra dia fototra e. Fototra izao karazany tokony ho azony rehetra izao eo anatrehan'Andriamanitra. Raiso mibaiko ny Jesosy Kristy ny amin'ny tsy maintsy hihavanana ary izay manana olana na ady no mila manatona. Izay manana olana na ady tsy ny hevitra ao akory fa ny hevitr'Andriamanitra no takiana amin'izany. Noho izany ry havana malala, zava-dehibe tsy maintsy iainana sy ampanjakana ny fihavanana fa efa nitsofondrano sy nampanantenana izany isika Kristiana ary Jesosy Kristy navita izany teo amin'ny hazo fijaliana sady izy mihitsy no fihavanana. Arak'izany ry havana malala, raha ny tokony ho izy tokony tena hoe raisina dia araka izany toisina fandraisana azy dia miezaka ianao, izay ny tena izy. Koa efa niraisinao fa mpanantenana sy nitsodrano, miezah mandrakariva manao ny sitrapon'Andriamanitra indrindra fa ny fihavanana sy ny fanatanterahana ireo dimy mifalia aoko tanteraka, fampiononana, miraisa saina, mihavanana izay hitahitantsika taraty ny isany anatanterahantsika azy amin'izao fiainantsika ankehitriny izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra. Amen.